tenan'Andriamanitra izay iainany ankonana ao anatin'ity herinandro ity angatahako isika nokatra ny baibolitsika. Efesianina toko faha 5 andininy faha 12 sy ny faha 5. Efesianina toko faha 5 andininy faha 12 sy ny faha 5. Ka ifaninana kely androany hoe iza no mafeo androany, iza mibetsaka androany, ny lehilahy sa ny vehivavy. Ka ny lehilahy rehetra no angatahana mamaky ny andininy faha 12 amin'ny Efesianina toko faha 5 io, ary ny vehivavy rehetra kosa no angatahana hamaky ny andininy faha 5. Io zany ny ten'Andriamanitra izay iainantsika eo ambany fitarian'ny fanahy masina ao anatin'ny herinandro. Efesianina toko faha 5 andininy faha 12 vehivavy rehetra, lehilahy rehetra marimarina kokoa, ary ny andininy faha 5 kosa ny vehivavy rehetra no miara-miredona azy miaraka amin'ny pastora. Aleo tsy asiana pastora fa mantsary tsy haino tsara le izy. Ndao ary. Efesianina toko faha 5 andininy faha 12 lehilahy no angatahana hamaky azy. Naran'i Jesosy. Ohatran'ny vitsikely lehilahy zany. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny nekenan'ny Tompo. Andininy 5 indray zao ny vehivavy indray no angatahana hamaky azy. Zay. Eto dia asehon'ny ten'Andriamanitra fa ny lahy ny lohan'ny vavy. Zany hoe ny lehilahy no mitarika ao anivon'ny ankonana. Andraikitra sarobidy zany. Fatatsika tsara ny asan'ny loha, fa mieritreritra sy mandinika izay ampandrosoana ny tena manontolo ny loha. Rehefa marary ny tanana dia ny loha mieritreritra hoe aiza no tana fanafody hitsaboana ny tanana. Rehefa noana ny kibo, ny loha ny mieritreritra hoe aiza no tana sakafo. Ka manlaon'izany dia mila fanohanana avy amin'ny vehivavy ny lehilahy, dia tsinona fa ny fanekena azy tahaka ny anekena ny Tompo. Eto dia aseho ihany koa hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Ny mahalohan'ny lehilahy dia tsy hoe lohan-jakazaka, fa loha hitiany tena manontolo. Tsisy loha izay anisy ratsy ny tenany. Lehilahy sy ny vehivavy moa mpivady zany dia efa natambatr'Andriamanitra koray. Ka dia aseho eto hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo, ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Nisy kristianina anankiray tany amin'ny fitandremana izay niasana teo aloha, ny teny izy hoe tena mahafantatra mihitsy ny toe-tsain'ny olona Andriamanitra ozy. Fa mazana ny vehivavy tsy mahay manaiky ny vadiny ho mpitarika eo anivon'ny ankonana. Ary mazana ihany koa ny lehilahy tsy mahay maneho fitiavana amin'ny vadiny. Ka dia tena sahaza mihitsy ny teny eto hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo, ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Dia engane ny ankonana kristiana atao ambaty vonaky mba ho ankohonana sambatra, satria ny vehivavy manaiky ny lehilahy ho lohany, ary ny lehilahy kosa tsy hanjakazaka fa ho tia ny vadiny. Zany fitiavana zany dia asehony amin'ny fanajany azy, amin'ny hafanehoan'ny fitiavana sy ny maro hafa ihany koa. Misaotra tompoko.